Mialagnatsiny fa ohatran'ny misy tsy mety kely ny lafin'ny teknika dia mbola nanamboatra an'izay. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray tratrin'izao fotoana ahafahantsika miaraka eto amin'izao alina zao. Alina tokoa zany misy anay amin'izao fotoana izao raha izahay eto Madagasikara fa tsy fantatry na aiza ny toerana misy anao izay manaraka zao vavaka zao fa manonona fiadanan'ny tompo aminao fiadanan'ny tompo aminao amin'ny tokantranonao amin'izay rehetra tontolonao, manonona fiadanan'ny tompo sy ny fanatrehan'Andriamanitra feno dia famindram-pony sy ny fahasoavany anie anaraka anao amin'izay rehetra alehanao mba ho vonaitry ny anarany tokoa ny antom-pisianao. Misaotra ny tompo aloha tsika ny amin'ny zavatra rehetra indrindra fa ny nananantsika fotoana indray amin'ity anio ity ahafahantsika miara mifampizara, ahafahantsika miara mifampivavaka eto indray amin'ity anio ity ary tena isaorana ny tompo satria Andriamanitra no ny asa nampizy indray an'ity fotoana androany ity ka dia tena hoe isaorana azy indray izany. Tonga dia araka isaotra ny tompo avy hatranintsika raha eo mankasitraka anao zay misaotra betsaka tompo satria Andriamanitra lehibe tokoa ianao tompo ny tompony hery sy ny fahefana, ianao mandamina ny zavatra rehetra dia mankasitraka anao zay raha mbola afaka miaraka eto indray ao anatin'ity fandaharan'ity Jesosy malala satria ianao no antony ivorianay, ianao no antony ivelomanay, ianao no antony etsenay ary raha misy zao fandarana zao tompo dia ataonay amin'ny anaranao zao Jesosy ny anaranao nisy sandratra eto Jehovah Andriamanitra rainay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, aoka ndranao andrakotra anay, aoka ndranao hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, aoka ndranao hiaro fonay sy anay fananay tsy anantsiny tompo fa tena hoe ahafanay matsapa amin'ny fanatrehanao ao anatin'ny fotoana fohy izay rahanay indray amin'izao alina zao mba ho vonaitry ny anaranao. Fanamasinao ny tarika anay ao anatin'izao fotoana izao, ny fanamasinao ny an'olo-tsainanay, ny hery sosotra ao Andriamanitra ny asa tsy amiko izay mpanomponao mba tonga hoe tsy teny ho aho fa tena hoe ianao ny teny, ianao ny ampisokatra ny vavako, ny hery sosotra ao no hiasa hikasika fon'olona maro indray, hitondra fanafana sy fanasitrana, hitondra fananganana fiainana maro indray ianao satria Andriamanitra lehibe ianao miasa dia tsisy masakana, ny maty ara mbola vitanao manangana azy. Androany Jehovah miasa mankery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy indray ianao androany mba ho vonaitry ny anaranao, rakofy amin'ny ranao fitaovana rehetra, rakofy amin'ny ranao ny connexion sy ny réseau rehetra, rakofy amin'ny ranao ny toerana misy ny tsirairay avy isan-tokantrano Jesosy ianao no hiaro ianao no ambomba, ianao ny andamina ny zavatra rehetra ahafahanay tena hoe manome vonaitra anao ao anatin'izao fotoana fohy izay hiarahanay fampizara sy mifampivavaka zao indray mba ho vonaitry ny anaranao. Dia raiso ny toeranao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ity fandaharana izay tsy isoviana amintsika ny fandaharana androantsika dia hijery lohahevitra, tsy hoe lohahevitra fampianarana fa hivavakantsika mba tena hoe ho amin'ny fiarovana, hivavakantsika hangataka fiarovana feno amin'Andriamanitra, hivavakantsika hangataka tena hoe fiarovana matanjaka. Izany no ilaintsika satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena hoe mandrovitsy Satana, tsy vitsy nareo no mifandray amiko amin'ny MP, fandray amiko amin'ny MP be da be ny zavatra mitranga eo fiainan'ny tsirairay avy, be da be ireo karazana tafitafika ny Satana, be da be ireo zavatra misy mitranga izay mitady anao izay hankivy ny zanak'Andriamanitra, mitady handreraka ny votsika. Fa izao no tiako tenenina anao androany hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika ary mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro sarotra izy. Mila matoky anao hoe Andriamanitra no mpamonjy anao, mila matoky anao hoe aro sy hery ho anao izy ary afaka miaro anao izy. Ninona programany
satana dia androany ivavaka momba an'izay tsika satria be da be reo karazana fanafiana zay ataon'ny fahavalo eo amin'ny fiainatsika be da be ohatra hoe avy amin'ny alalanofy be da be reo olona manofy ratsy be da be nareo miditra MP aty anka mitantara reo karazana nofy reo karazana fanafian'ny fahavalo amin'ny alalan'ny nofy entin'ny fahavalo reny manafika atsika be da be ny fanafiana amin'ny alala manodidina atsika ny manodidina io mety ankonana io mety fianakaviana io mety olona ao anatin'ny fiarahamonina io mety any amin'ny toeram-piasana io mety zavatra tena mahakasika ny fiainatsika koa ny ara-nofotsika ohatra ny resaka fahasalamana ny ara-bolatsika be da be ny fomba entin'ny fahavalo manafika atsika be da be ny fomba entin'ny fahavalo mamotika atsika fa zany tenenao androany hoe aokitsika tena toko fa Andriamanitra no hery sy aro ho atsika aoka ianao androany tena hoe ifantoka ao anatin'izao vavaka zao satria tena ilaitsika ry havana ny manao vavaka fangatana fiarovana feno amin'Andriamanitra mila mangataka fiarovana feno amin'Andriamanitra zasy ianao raha andeha amin'ny herin'ny tenatsika rehetritsika dia tsy atohitra ary tsy efa ninina raha mifanandrina ny amin'izao tontolo zao fa mila fiarovan'Andriamanitra feno zasy ianao ahafahantsika tena hoe voaaro tanteraka ahafahantsika tena hoe ho tonga ho fahamarinana amin'ny fiainatsika ilay hoe ny fitaovam-piadiana rehetra zay fironina amelezana atika dia tsy ho ambinina raha ilaza ohatra vitsika zavatra efa niainako reto nisy olona anankiray efa fantatry fa olona somary hafahafa amiko ihany olona io fa saingy tamin'izany mbola tsy dia tena nalala loatra mahafantatra ihany fa ohatrany hoe varim-bariana ohatrany hoe tsy mitandrina ary fa varim-barianana io dia fitaovana anankiray ampiasain'ny satana mahomby mihitsy mba ahafahany mahazo atsika foana dia mody mivarotra kiraro tamiko izy dia kiraro be da be netiny hoe tsisy atonina azy fa avy teo dia nisisika mafy izy ary kiraro tena tsara tarehy fa namidiny hoe amin'ny vidiny mirary ary kiraro mbola vaovao zara raha hoe nampiasaina ohatrany tsy nanaovana mihitsy ohatrany hoe zavatra tsy mbola nampiasaina mihitsy ary ny tena marina dia nividy fa ny tao ambadika an'iny dia tena tsapako hoe kiraro saika navandozana le kiraro ary nisy taona izy tena niandry mihitsy tao anatina lanonana anankiray saitsy fa tsy niala teny amin'ilay kiraro ny tongony ary nieritreritra mihitsy izy hoe anao zavatra tamiko tamin'ny alalan'ilay kiraro za min'io manao an'ilay kiraro ohatra ny zatra tonga dia miakatra manenjana any amin'ny ozatrako rehetrarehetra ohatra ny tonga dia injitra eo ampovoan'ny trano eo amin'ny olona rehetrarehetra eo fa teo vao tadidiko hoe le kiraro jereko izy tsy miala amin'ilay kiraro mihitsy ny masony nanomboka mivavaka nanomboka namotika tamin'ny anaran'i Jesosy tiako tenenana hoe be da be ny zavatra ampiasain'ny fahavalo tahaka an'izany dia tsika indraindray variana tiako zavatra niainanay koa ankizy tato amiko tato efa ny elaela ny sarika tamin'ny fianakaviana ny fianakaviana efa fantatra hoe mananao zavatra dia varim-bariana dia nefany nisy bracelet an'le cousine sa zobaviny dia nalainy dia hoe ohatra ny fanakalo tamin'ny famantaranandrona dia tia ho andria dia nanao an'iny izy dia nanomboka ohatra navesabesatra izy tany amin'ilay lanonana tonga tato an-trano izy tonga dia tsy tompony tena ntsony tonga dia nisy fanary tonga dia tsy tafajanona moa le fanahy tsy afaka miafina fa rehefa tonga ato dia lasa tonga dia tsy maintsy mihetsika le izy dia tratra dia teo aloha nitabataba le fanahy hoe le bracelet tiako tenena misy karazana zavatra ohatra zany mety zavatra mety haingon-trano mety fitafiana ny be da be zany ny zavatra hitadiavany devoly irika eo amin'ny fiainatsika izy hitadiavany fahavalo isisiana foana eo amin'ny fiainatsika fa za mitenenao tena mila fiarovan'Andriamanitra fenotsika mba ahafahan'Andriamanitra tena hoe mba ahafahantsika tena hoe miaina araka ny voninahitr'Andriamanitra androantsika hiditra ao anatin'izay vavaka izay satria hoy sisy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo faraka amin'ny sivifolo dia hoe fialofako sy batery fialovana ho ahy izy raha izay laza amin'ny Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy
ary Andriamanitra izay tokiko dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fandriky ny mpihaza tsisy akasika, ny arety mandoza tsisy akasika. Dia marina aminao zany, dia marina amiko zany, ary zany ten'Andriamanitra dia zany tsy maintsy marina. Fa mila tena mialaka ao ambany mialaka ny tsototsika, mila tena manaikytsika hoe Jehova no Andriamanitro fialofako, patery fiarovana avo aho, ary Andriamanitra izay tokiko. Be da be ohatra hoe ireo fikasana, be da be koa tsika nefa nazo teny fikasana, nazo révélation, nanao vavaka dia ohatra nefa naheno mihitsy hoe ok le valim-bavaka, ho avy le valim-bavaka, dia gaga ianao fa tsy azo le vavaka, mbo hatramin'izao tsy mipoitra le vavaka. Indraindray ny fotoana izay ny fotoana izay nataon'Andriamanitra nentina natateraka an'iny, ilay fotoana mihitsy nangalariny fahavalo. Zany hoe ny temps de réalisation an'ilay valim-bavaka mihitsy no captureny fahavalo. Dia gaga ianao fa efa hitanao hoe tena efa atongotra, tena efa akaiky ny valim-bavaka, dia gaga ianao fa ohatrany nandamoka indray ilay izy. Zany rehetrarehetra zany dia tsy mitondra afa-tsy fangidiana, fakiviana, fampotehana, faravana, alahelo, fahadisom-panantenana ao antsika. Matetika reny hoe valim-bavaka izay tokony efa ho azo fa votsitra ireny, matetika ity hoe capturana temps de réalisation ana nofo ty valim-bavaka ty dia mipoitra amin'ny alalan'ny nofo. Ohatra hoe manofy ianao veriky famantaranandro, na hoe manofy ianao dia manao famantaranandro vaky, na mahita famantaranandro simba na ohatra izany. Ny fotoana izay nataon'Andriamanitra mihitsy, ny fotoana izay nifiksen'Andriamanitra hanatanterahana ilay valim-bavaka ao no nisy nanimba, nisy nangalatra. Ary satria ny fahavalontsika dia tsy tonga raha tsy angalatra sy androba ary andringana, dia izay ny asany. Fandroany amin'ny teny anao, aoka ianao tena hoe hitoko tanteraka amin'Andriamanitra. Ny olona izao tontolo izao ry havana mandeha maka fiarovana, mandeha manao an'izao rehetrarehetra izao, fa ianao kosa mitaonanao androany amin'ny anaran'i Jesosy, andaotsika tena anatona an'Andriamanitra, andaotsika tena hoe hivavaka, hiantso vonjy, hiaka ny fiarovana indray eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny fiarovan'Andriamanitra no hery sy toko atsika, dia izy no manafaka atsika mifandriky mpihaza, izy manafaka atsika eo an-tanam-pampahory, izy ny miaro ny momba atsika rehetra, tsy anatsiny fa samotanteraka mandra-piavin'i Jesosy Kristy indray. Izay no ela ry havana fa raha azonao atao dia tena hoe zarao ity vavaka ity, raha azonao atao dia zarao manodidina anao, satria fotoana iray ahafahanao manaparitaka amin'ny filazantsara zany, fomba iray ahafahanao miara-miasa amin'Andriamanitra zany amin'ny fanitarana ny ambany fanjakan'Andriamanitra. Ka dia manasa antsika rehetra hiditra ao anatin'izay vavaka izay amin'izao fotoana izao. Lela fahivavakasika, raha androany ianao no vao manaraka izao fandaharana izao, raha androany ianao no vao manaraka nyity fandaharana atao anatin'ity groupe ity, dia tadio hoe ny atonga ny olona anankiray ho maleo tena, anana fiainam-bavaka tafatsangana, izay ny tena tanjon'ity fandaharana ity, izay ny tena tanjona atao anatin'ity groupe ity. Dia manasa anao raha hoe
sambasambany ianao nanaraka dia manasa anao hiditra ao anatin'ity groupe ity, manasa anao anaparitaka ny vavaka, manasa anao tena hoe anaraka dia hiaino an'ireo vavaka ireo, fa manomboka rehefa averinao ireo dia manomboka fantatra hoe inona ny vavaka tokony atao, inona ny vavaka tokony tenenina manoloana ny toe-javatra misy anankiray, dia ahatonga anao mahery zany, ahatonga anao tsy azo ozongozonina zany, satria tadidrio fa ianao tompo-tenanao ihany no tena tsara indrindra mivavaka manoloana ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Ny olona dia manampy ihany, ny olona dia mitsetsitra fotsiny ny sasany, ny olona mety handatsa mihitsy raha mihodina ianao maneso, fa za miteny ianao raha tena mitsangana ianao dia mandresy ianao, tsy maintsy mandresy ianao ary manolotra no mpandresy satria mivavaka dia manova zavatra. Andaontsika hivavaka androany, asandrato indray ny Andriamanitra ao androany, asandrato indray dia ekeo fa ny Andriamanitra ao ny lehibe, ny Andriamanitra ao ny mahery, ny Andriamanitra ao ny tompony hery sy ny fahefana. Androany Jehovah manandratra anao indray izay, na iza n'aiza misy anay tsirairay avy, manandratra anao eo amin'ny tokantrano misy anay, manandratra anao eo amin'ny fiarahamonina amin'ny tanàna manodidina eto amin'ity firenena misy anay ity Jesosy, na iza n'aiza misy anay, misandratra indray anao Jehovah Tompo maro amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, manandratra anao indray izay, manome voninahitra anao indray izay, satria ianao le avo indrindra, ianao Andriamanitra le tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ianao no manapaka amin'izao rehetrarehetra izao, satria anao ny hery, anao ny fanjakana, anao ny dera sy ny asa, anao zany mandrakizay, ianao ny tompony hery sy ny fahefana. Androany Tompo misandrata indray eto amin'ity toerana ity, misandrata indray anao ny fiainany tsirairay avy, misandrata fendry anao anatin'izao fandaran'izao Jehovah, fa Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, mila anao indray izay androany, mila neratra ao izay ambomba anay, mila neratra ao izay ho fiafenana, ho fiarena avo anay. Androany Andriamanitra, aoka nerinao no tsapanay indray, aoka ianao Andriamanitra ny asa fena ao anatin'izao vavaka izay iarahanay manandratra ao anatin'izao fotoana izao, mba ho vonaitry ny anaranao zany, amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany, amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay fitarifana masina fendray androany, mba tena hoe hitarika anay, mba tena hoe ahatonga anay anao vavaka araka ny fanahy sy ny fahamarinana eo anatrianao Tompo, amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany androany, mangataka izay Jehovah ny famindramponao, ninonareo karazana antony rehetra nahatonga nampiala ny herinao, ny ositao taminay tsirairay avy, ninona Jesosy fomba nahatonga nao nanala ny tananao taminay, mandroany Jesosy hifonanay eto anatrianao zany, ninona reo karazana fahadisoanay, ninona ny fahotanay, ny fahalemenay Jesosy, ny fahavarimbarianana, ny tsy fitandremana, nahatonga anay nanokatra varavarana ho amin'ny fahavalo. Androany Jesosy hifonanay eto anatrianao reny, mamindrafo aminay ny amin'ny fomba rehetra, nampiala ny tananao taminay, mandrafo aminay ny amin'ny fomba rehetra, ny alany tavanao teo anatrianay, mahatonga anay tsy afaka natsapa ny fanatrianao intsony. Androany Tompo mamindrafo aminay ianao, fa miverina aminao zay satria tena matsapa zay Tompo hoe tsinitsinina zay raha misaraka aminao, ary very zay raha lavitra anao. Androany Jesosy miverina aminao indray zay, raiso indray zay androany, fa ianao Jehovah no Andriamanitra, ary tena matsapa zay hoe tena tahaka ny zanak'ondry eny ampovoany ambody, iza ny hamonjy anay, iza ny hanafaka anay, fa ianao ny mpamonjy, ianao ny mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro sarotra, ianao indray no antsoinay androany, satria fiarovana avo any reraka ianao androany Jehovah, menoanay indray ianao androany, mamindrafo aminay ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo zavatra rehetra zay tafiditra tany amin'ny isan-tokantrano, ninona Jesosy antony mety nahatonga ny fiarovanao niala taminay tsirairay avy, mety misy fitafiana tafiditra tsy araka ny sitraponao, mety misy zava-boahozina tsy araka ny sitraponao tafiditra tany anatin'ny tokantrano tany, mety misy zavatra halatra, mety misy zavatra maloto, mety misy zavatra vetaveta tsy fantatro Jesosy na inona fa mety misy zavatra tafiditra tany amin'ny isan-tokantrano, mety nampidi-doza ny fiainatokantrano. Androany zany Jesosy hifonanay eto anatreo satria sao dia reny nampiala ny tananao taminay, sao dia reny nampiala ny fiarovanao taminay, dia lasa mianjaanja zay, lasa eo an-tanan'ny fahavalonay, lasa ataon'ny fahavalonay arak'izay sitrapony, kanefa ny teninao, ny tenin'ny mpanao salamo dia ny teny mihitsy hoe izao no ahafantarako fa momba ianao dia ny tsy anakorany fahavalo ka.
androany Jehovah mamindrafo aminay ianao, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana olona ratsy fanahy rehetra izay manodidina anay. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo mpankahala, ny amin'ireo mpanenjika, ny amin'ireo mpialina, ny amin'ireo mpanaratsy rehetra. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireny olona reny. Aza vela Jesosy ny zavatra izay nataon'ireny olona reny. Aza vela Jesosy ny te-panjakany ratsy fanahy araka ny teninao anjaka aminay mba hahatonga anay tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika, mba tonga anay tsy hanota esory aminay te-panjakana ny ratsy fanahy Jehovah. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay androany. Aoka Andriamanitra ireo karazana ompa rehetra, ireo karazana ozona rehetra, ireo teny ratsy rehetra izay natao tahaka ny tamin'ny androny Sankeriba nanafika ny Ezekia Jesosy androany. Mangataka izay famindramponao. Aoka reny Jesosy tsy ho sakana ho anao anatanteraka ny zavatsoa izay efa nomanao anay. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo fomba mampanao rehetra izay nataon'ireny olona reny eny ambadimbadika any, ny amin'ireo karazana sorona, ny amin'ireo karazana fombafomba rehetra nafany manao zavatra fafa teo amin'ny fiainanay. Ifonanay tao anaty anao reny Jesosy androany. Mamindrafo aminay ny amin'ireo karazana zavatra rehetra izay natao nentina nangalatra ny fotoana rehetra izay fa nofaritanao anatanterahanao ny teny fikasanao eo amin'ny fiainanay. Mamindrafo aminay ianao Jehovah Tompo maro androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny amin'ireo karazana iraky satana rehetra, ny amin'ireo karazana favaly rehetra mety miafina, mety petsara velatsy tafiditra tao amin'ny satokantranonay tsirairay avy ireo. Ianao ny mahita andreny Jesosy, lendray izay variana, lendray izay tsy miambina, lendray izay voasarona, lendray izay tena tsy mahalala mihitsy. Mamindrafo Jesosy. Aoka andranao anadio ny satokantrano. Aoka andranao Jesosy amafany ny aloka, ny sary, ny diatongotra ndreny olona reny, ny fofonay ndreny olona reny any amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy androany. Na iza tamin'ireo mpanompon'ny satana izay nanantona anay mba hoe angalatra ny anjara voatendrinay, angalatra ny kintanay sy ny masoandrom-piainanay androany Jesosy. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo aminay ianao. Aoka ianao ny amerina ny rariny rehetra tokony anay. Aoka ianao Andriamanitra ny amerina izay rehetra very tao anatin'ireny fotoan'ireny. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo olona rehetra izay nanantona anay ka nitondra ny tety androny teo amin'ny fiainanay, nitondra ny tety androny mba hiainanay androany Jesosy. Ifonanay tao anaty anao ireo karazana tety andro rehetra izay nentiny satana sy ny mpanompony teo amin'ny fiainanay mba hitondra fampitena sy faharavana ao anay. Ireo karazana calendrier caché, agenda caché rehetra izay nentin'ny fahavalo nanantona anay, nanovan'ny tantaram-piainanay hitondra fampitena sy faharavana ao anay. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao satria tsy vitsy ny mpanomponao izay miaina ny zavatra tahaka izany amin'izao fotoana izao. Be da be ny ratsy fanahy izay mifofy ny ainay, mampitsombadika tantara, mamorona resaka. Fandroany Jehovah, aoka ny tenao ny marina hoe raha misy miady lavaka dia izy ihany no latsaka ao. Aoka Jesosy ireo olona rehetra izay manantona anay, ireo iraky satana rehetra izay manantona anay, aoka hiariary reny, aoka ny hevi-dratsiny reny hiariary, ninona zavatra feniny, niza ireo petsara velatsy manantona anay, aoka hiariary reny Jesosy androany, aoka hiariary ny zavatra entiny, aoka hiariary avokoa ny hevitra feniny no ny fanamasinao izay miasa eo amin'ny fiainanay. Aoka tsisy takona izay tsy ho hita tokoa araka ny teninao satria Andriamanitra lehibe ianao. Ny zavatra rehetra dia mianjaanja eo anaty anao. Ianao Jesosy ny teny hoe ianareo ny tena sakaizako, dia ny zavatra rehetra izay nambaran'iray anao dia ambaranao aminay koa. Mahafantatra zava-miafina maro ianao. Androany Jesosy ambarao aminay ninona ireo karazana olona izay manafinafin-javatra, ireo karazana mpiatsara velatsy manodidina anay.
aoka iariary reny manomboka andrano aoka iariary mifandrika rehetra zay velariny reny amin'ny anarany jesosy dia ho marina ny teninao hoe velary-poana mifandrika raha hita vorona na melarana azy fa tsy akasika anay reny, tsy anakery tsy anapahefana aminay reny. Mangataka zay Jehovah tompo maro, aoka ny teninao no marina aminay hoe raha manantona inana nofoko ny fahavaloko zay rafolavo dia izy ihany no lavo. Aoka ny teninao Jesosy ny marina hoe raha misy miaramiko izy ianao dia tsy avy amiko zany, ary na iza miaramoko dia ataoko miandany aminao. Amarino aminay ny teninao zany androany Jehovah, fa raha zahay dia fantatro hoe neo aminao ny mahatsarana, neo akaikinao mahatsara anay Jehovah, mamindrafo aminay ianao, arovo ny fonay ny amin'ireo zanatsipika amin'ny rehetra rehetra rehefa fahavalo, mandrangidrangitra anay, manimba ny toe-ponay, mitondra ratra anaty, mahatonga anay manana lotom-po, mahatonga anay imonimonna, mahatonga anay tsaratsara feno fankalana. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao androany, ongoto ireo karazana zanatsipika rehetra zay alefa amin'ny fahavalo eo amin'ny fiainanay, arovy amin'ireny ny fonay manomboka androany. Mba ho marina ny tenao hoe ny zanatsipika mandeha amin'ny andro na fandringanana mandeha amin'ny tatovonana dia tsisy akasika anay reny. Arovy tompo ny masonay mba tsy hijery zavapoana, arovy ny sofinay mba tsy hainohaino ny teny rehetra zay tenenina, arovy ny tongotray Andriamanitra mba tsy hitondra anay ny amin'ny fahafatesana, any amin'ny loza ny tongotray, ny tongotray tsy amin'ny mitondra anay any amin'ny toerana zay ifamitoanay na hoe anaovanay rendez-vous amin'ny fahafatesana, amin'ny fampotena, amin'ny faravana, amin'ny loza, amin'ny accident, ny amin'ny fahafambaraka, ny amin'ny fahadisompana tenana, ny amin'ny fanilikiliana. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany, arovy ny tongotray Andriamanitra, arovy ihany koa ny tananay, ny asan'ny tananay, ny fivelomanay, ny fidiram-bolanay, arovy tanteraka, arovy Jesosy ny fahasalamanay, ny fifankatsiavanay, ny firaisan-tsaina, ny fiadanana sy ny filaminana. Be da be ny zanak'Andriamanitra miaina ao anaty fiadanana sy fifaliana, ao anaty filaminana, fa Satana sy ny mpanompony mikondoandro ao manalina, manao fomba rehetra hanozongozonana fiainandreo. Jehovah, aoka ho fantatray fa Andriamanitra lehibe anao zay momba anay, lehibe anao momba anay noho ny amin'izao tontolo izao. Aoka ho fantatray fanjakana tsy azo ampirona ny any anatinay, ary ny fitaovam-piadiana rehetra zay fironindreo dia tsisy ambinina aminay. Amin'ny anaranao Jesosy nangatako an'izany. Na inona Jesosy, ireo fomba mampanao rehetra, ireo karazana sorona, ireo karazana fanatitra, ninona zavatra natao any ambadimbadika any Jesosy, na noloran'ireo olona reo anay, na noloran'ny fianakavinay anay teo ampela sy tanan'ny Satana. Androany, ifonanay eto anaty anao reny, ifonanay eto anaty anao reny, reny karazana rituelna fanolorany reny, mahatonga ny hosotrao miala aminay, mahatonga anao tsy afaka tena miasa fenao fiainanay, mahatonga anay tsy atsapa amin'ny fanatrianao. Mamindrafo Jesosy, ninona fomba nanolorana anay, ninona fomba namarotana anay, ninona fomba nanakalozana momba anay teo am-pelantanan'ny Satana. Androany ifonanay eto anatrianao zany, fafao zany androany, poteo zany androany, fanao amin'ny ranao zany androany. Mangataka izay Jesosy, raha misy ny zavatra momba anay, na any amin'ny tenanay zany, any anatin'ny tovanay, any amin'ny fisainanay, any amin'ny fieritreretanay, tsy vitsy Jesosy ireo mpanompon'ny Satana mangalatra saina, tsy vitsy ireo mangalatra ny any amin'ny tovana ihany. Ninona zavatra mahakasika anay Jesosy, voageja, voababo, voahidy, na fanahinay zany, na ny ainay zany, na ny amboroanay zany, voahidy, voageja, voafatrano any. Androany mangataka amin'ny anaranao zay Jesosy, ahinjiro ny tananao, dia le tananao mahery sandrinao ahinjitra, zay nentinao namoaka ny zanak'Israely tany Egypta, zay nentinao namoaka ny zanak'Israely tany amin'ny fahababona, ahinjiro zany androany.
dia afaony tsirairay avy, afaony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy, afaony tsirairay avy, naiza naiza matorana azy, naiza naiza ngejana azy, naiza naiza ndiny fahavala azy amin'izao fotoana izao, na ny anatin'ny tany, na ny anatin'ny fasana, na ny anatin'ireny fankakazo reny, na ny anatin'ireny planeta rehetrarehetra sy galaxie reny, na aiza amin'ny anaran'i Jesosy, mamotritra zay rehetra miazona amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka sabatra Jehovah amelany ireo karazana hery rehetra, ireo karazana prise maléfique rehetra zay miazona momba anay amin'ny anaranao ny angatahako an'izany. Sabatra ao amely satria ozy izy ny teninao hoe mahery mpanavitra azy Jehovah tompo maro ny anarany. Androany Jesosy raha misy reny karazana projet anay reny, ny tetikasanay, ny fahasalamanay, ny fidoram-bolanay, ny fandraranay, ny fiainam-pitiavanay, ny asa fanomponay, ny fianaran-janakay, ny nina zatra makasika anay, gezay ny fahavalo any ambadimbadika any, giaza ny fahavalo any ambadimbadika any. Androany Jehovah amin'ny anaranao ny anonako fanafana feno an'ireny zavatra ireny, votsika eo ampelantananao reny Satana amin'izao fotoana izao, ireo anjara fitahiana sy anjara rariny rehetra tokony anay. Mety misy ao anatin'ny fikarakarana papier, misy ao anatin'ny fikarakarana promotion, ny ninona zavatra momba ny tsirairay giazanareo androany, toloko fa votsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao Jehovah ny andingana ireo fanahiny amama rehetrarehetra, ireo fanahiny amana rehetrarehetra androany. Aoka ianao ny andingana andreny ireo fanahy sankeriba rehetrarehetra zay manompa sy manozona ny mpanomponao. Aoka ianao ny andingana andreny araka ny teninao hoe ary siosio izy, dia andositra izy, dia ho lavo sabatra any amin'ny taniny izy. Satria Andriamanitra mahery ianao milaza fa ianao niadinay, ianao milaza Jehovah fa ianao ny miady amin'izay miady aminay, ny tavanao no anandrina ny ratsy fanahy ozy izy ianao. Aoka ianao ny antanteraka andreny amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany. Aoka tompo ny fahalemenay, ny fahadisoanay, ny nina tsy fahatanteranay. Aoka reny Andriamanitra tsy ho sakana ho anao ny amin'ny anatanteranao ny teny fikasanao aminay noho ny alehibe famindramponao. Satria olona efa nantsoina tamin'ny anaranao zay, olona nantsonao mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao zay, manohitra amin'ny anaran'i Jesosy zay ireo karazana fanahy ratsy rehetra, ary mamatra an'ireo fanahy ratsy rehetra zay manodidina tontolonay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, na nirana tamin'ny alalan'ireo zavaboary zany, ireo karazana zavaboary rehetra zay nentina na ampiasaina hitondra fampitena sy faharavana ao anay, ireo fanahy ratsy rehetra miara-miasa amin'ireo zavaboary rehetra androany, mamatra anareo amin'ny alalan'i Jesosy, na tamin'ny alalan'ny rano zany, na afo zany, na zavamaniry zany, na biby zany, na kintana mambola, na masoandro, ny amin'ny toetrandro, ny amin'ny rivotra, na inona mamatra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa nareo verina fototra any amin'izay manerika anareo. Satria ny tenin'Andriamanitra no marina aminay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soanay, dia izay voantso araka ny anarany. Androany Jesosy mangataka no famindramponao. Aoka ianao Andriamanitra ny amaly andreny, aoka ianao Andriamanitra manatsimbadika ny tantara tahaka an'izay nataonao tamin'ireo ratsy fanahy rehetra voarakitra tao anaty Baiboly. Anisan'izany Sankeriba sy ny ekipany, anisan'izany amana tamin'ny andron'ny Estera. Be da be ireo ratsy fanahy Jesosy, fa ny teninao dia miteny mihitsy hoe ny ratsy fanahy tsy maintsy ampijalijalina ozy izy ianao, ny ratsy fanahy tsy maintsy jinja ny ara-tsy toetrany, ary ny fafafandringananao nentinao mamafa ny ratsy fanahy ozy izy ny teninao, dia tsy ho tsarovana tsony reny sy ny taranany mandrakizay. Aoka ianao ny amaly andreny, aoka ianao Andriamanitra ny anatanteraka ny teninao. Fa zahay kosa Jesosy tehirizy eo amin'ny fanatrehanao zay. Aoka ny herisosotra ao ameno anay indray, aoka ny herisosotra ao ampahita fitianay, aoka ny herisosotra ao anangana anay indray amin'izao fotoana izao, afanay mahita fity amin'ny asanay, afanay mahita fity amin'ny fanomponay, afanay mahita fity eo anatrehan'ny olona rehetra, afanay mahita fity eo amin'ny asa fivelomanay, afanay mahita fity noho ny ezaka kely sy ny fahamarinana kely zay vitanay teo anatrehanao. Aoka mba tena hoe ahita fity eo anatrehanao zay Jehovah tompo maro. Aoka ny herisosotra ao ampahita fity anay,
afanay mandray ny anjara voatendrinay ao anaty anao ndray. Arovy Jesosy ny fon'ireo olona rehetra zay efa nokasainao hiara-iasa aminay. Arovy ireo fon'ny olona rehetra zay efa notendrenao Jesosy anasoanay. Arovy ny fon'ireo olona rehetra zay manodidina anay Jesosy, ny ankonanay, ny mpiara-miasa aminay, ny mpiara-monina aminay. Azavelanao reny Jesosy ho ampiasain'ny Satana hitondra fampitena sy faravanao anay. Aoka reny ho arovanao mba tsy ho ampiasain'ny Satana hitondra fahalavona ao anay. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany. Reo zay rehetra tsy avy aminao Jesosy ongoto dia isory amin'ny fiainany tsirairay avy. Reo iraky Satana, reo karazana ralasandoka rehetra androany miongotra amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana ralasandoka sy mpiatsara velatsy rehetra. Fa mangataka Jesosy aoka le olona zay voatendrinao, le olona araka ny sitraponao, zany no menao ny tsirairay avy, manomboka apetraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Hanananay fifaliana, afanay manana fiainam-bavaka, afanay manome voninahitra anao, satria olona avy aminao dia olona hiara-iasa aminay, anitatra amin'ny fanjakanao, olona hifanampy aminay, ampitsondrotra indray ny fiainam-panahinay, olona hifampitantana anay, afanay mandroso bebe kokoa amin'ny fahalalana anao. Hainao zany Jesosy dia mangataka izay. Aoka ianao ny hatateraka an'izany. Aoka Jesosy ny manodidina anay rehetra tsy ho ampiasain'ny Satana hitondra fahalavona ao anay. Aoka Jesosy ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiainanay, ny ninady mbola tianay, tsy ho okazion ho an'ny Satana ampiemotra anay hitondra fahalavona ao anay. Mangataka zay Jesosy arofeno ny fonay fihetsem-ponay sy ny finiavanay, mba tsy reny karazana réseaux sociaux reny sy izay rehetra pacte fifanarahana tao ambadika an'ireny Jesosy no ampiasain'ny Satana hitondra fahalavona ao anay. Fandroany Jehovah, aoka fiarovanao feno indray ho aminay tsirairay avy, aoka fiarovanao feno ho amin'ny isa-tokantrano, aoka ny ranao Jesosy no manda fiarovana avo anay. Dia ianao Andriamanitra no andreafinay amin'ny alina, andrahona noho ny andro. Dia matoky izay fa rehefa ao ambany elatra ao izay dia tsisy loza-anjoanay naretana nakaikinay. Ianao Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe ny fiainanay dia miara-miafina amin'ny Kristy, dia androany Jesosy afeno izay, afeno mombanay. Mamindrafo Jesosy fa indraindray izay dia falifaly mitantara ny voninahitra ao, nefa lasa nijoro fahavolombelona loloatra dia voasambotry ny fahavalo reny, indraindray ny nanonona teny tsy tokony tononona satria ralasandoka. Reny karazana information tenenay reny lasa nitondra blocage amin'ny fiainany tsirairay. Androany amin'ny anaranao Jesosy miongotra daholo ny blocage rehetra, miongotra daholo ny sakatsakana rehetra, miala sara rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsisy afa-tsy ny elatrao no manarina anay, ny ranao no mandrakotra anay. Zay rehetra tsy avy aminao dia levony amin'ny afinao zany fanamasina amin'izao fotoana izao. Miala avokoa ireo karazana sarina rehetra, miala avokoa ireo karazana loto rehetra, miala avokoa ireo karazana fefifefy ny zavatra nataon'ny fahavalo. Fandroany Jehovah, ny fiarovanao aminay, ny fiarovanao no amin'ny fantsona rehetra izay afanay mifandray aminao avy any amin'ny abakabaky ny lanitra ao. Ny tananao no aminay dia mankasitraka Tompo satria ho izy ny tenao hoe raha Jehovah momba anay dia izy natolotra anay. Mankasitraka Dada malatsy fantatro fa fiarovana avo anay tokoa ianao. Ery sy toko anay ianao androany,
mampaherezany tsirairay avy indray ianao androany aoka ny asotry ny fanamasinao hidina amin'ny tsirairay avy atan'izao ny lohalika malemy ampaherezy zay rehetra miravoravitanina Jehovah fa Andriamanitra mahery momba azy ery sy aro ary toko anay ianao mamonjy mora azy indrindra amin'ny andro fahoriana ianao mamonjy anay ianao ary mahery ianao zay manavitra anay ianao no irery ihany tompo no afaka manafaka ny tsirairay avy eo amin'ny tanan'ny pampahora sy tomindray ny fosy sy ny sainy tsirairay avy androany Jesosy ibanjina anao satria ianao ny tompo ny fononay sady mpanefa azy ao aminao ny eny dia ao aminao ny amen voninahitra ny eo anao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana kosa ho an'ny olona kasitrahanao fiadanana ho an'izay rehetra mikatsaka ny tavanao ny voninahitrao ho amin'izay rehetra na ame voninahitra anao aoka ny fiteninao ho amarinao amin'ny tsirairay avy Andriamanitra fa zay kosa te arovy amin'ny ratsy rehetra arovy amin'ny valifatin'ny Satana arovy amin'ny areoka tetika amin'ny maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy naovanay zavavaka zany ka dia makasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen 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 misaotra ny tompontsika afaka nanao an'izay vavaka zay androany voninahitry ny anaran'irery ihany no nafana nanao an'izay vavaka zay ny tompony niaro anao iaro ny fisainanao izy iaro ny fihevitrao izy iaro ny fonao izy dia ny fihetsem-ponao sy ny finiavanao iaro anao izy ho tanteraka tsy manatsiny mandra-piafin'i Jesosy Kristy manonona fiadanany tompo amintsika rehetra tahiny Jesosy daholo manome fotoanantsika ambanaraka indray veloma tompoko